antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo mahatratra ity alahady faharoa ny volana jolay ity izay alahady voalohany amin'ny fotoam-pialan-tsasatra ary na dia marina aza fa manomboka tokoa ny fialan-tsasatra dia kentsika rehetra fa ny fanahy tsy mba miala sasatra na marina koa tsy manokana fotoana ialan-tsasatra fa omen'Andriamanitra isan'andro an'ny fanahy izany ary izany no mahatonga antsika eto ary izany koa no entin'Andriamanitra mampaherintsika mandritry ny fotoam-pialan-tsasatra mba tsy hanadinoantsika fa ny fanaranany tompo ny fiaraha-mivavaka ary indrindra ny fotoam-piangonana dia tsy misy fialan-tsasatra na fiatoana. Anio dia manomboka asa eto amintsika na marimarina kokoa no tendren'ny Brofoibe anao stage eto amintsika ny zanaky ny fiangonana ihany izay efa mpampianatra sekolelady teto amintsika Ramarson nomena ary dia mandray azy isika ary faly miarahaba azy izy nitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika anio mandritry ny 2 taona izy no natateraka ny stageny eto amin'ny tafo FPMA Toulouse. Dia ampitomboana antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka isika.
aoka iara-mitsangana ny fiangonana amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Salamo 7:20 ny andininy 2 sy 3 ary ny andininy 4 hatramin'ny 5 noentsika miresaka sy manambara amin'ny tompo ny fiderantsika sy ny fitiavantsika azy. Ireo mari-pitiavanao tompo no raiko mandrakizay ho an'ny taranaka rehetra ho avy no ampahafantarako ny toetranao mahatoky. Ambara fanorona mandrakizay ny fitiavanao mamaky ny an-tany fa ny toetranao mahatoky. Tompo, aoka hideranao ny anjely ny an-tany no zany zava-mahagaga nataonao izany. Aoka hideranao reo amin'ny fivoriana indrindra koa no toetranao mahatoky. Tompo, tsy misy tahaka anao any an-tany ary tsy misy mitoky aminao reo Andriamanitra. Fa Andriamanitra matoky magaga ianao eo amin'ny fivorian'ny anjely ka lehibe sy ajaina kokoa no ireo rehetra manodidina
mandrakizay eo ilay monina any an-tampon'ny lanitra dia rain'ny anjely tsy mitsahatra nefa koa tompo sy mpanjakanay ka ankalazainay sy tomponay amin'ny fo sy amin'ny fahamarinana rehetra dia ny ety an-tany mideranao zahay mankalaza ny anaranao avo indrindra fa tsara ianao sady mpanao ny tsara ny faharianao zao tontolo izao ny famonjenao anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ny fitantananao ny fiainana isan'andro mizotra ao amin'ny mandrakizainao ka andovanay ny fanjakanao dia maneo aminay fa sady Andriamanitra mahagaga ianao maefa ny zavatra rehetra no Andriamanitra be fitiavana ka ny fahefanao sy ny herinao ary ny fiandriananao dia tsy niavonavonanao fa nampiasainao kosa hanasoavana anay hananganana anay ho tena zanakao miray lova amin'ny Kristy sady mivelona ny fiainana mandrakizay koa dia rainay ianao asandratray avo ny anaranao ankalazainay ianao tompo amin'ity andro ity koa misy ireo ray aman-dreny izay hanamafy ny fanoloran-tenany ho anao amin'ny fanoloran'ny zanany ho anao amin'ny alalan'ny batisa hatreo koa zany ary amasino mba ho voninahitra ao koa ndreto zahay vorinao eto mba ahatsiaro ny asanao mahagaga ary ankasitraka izany koa raiso ny fanavaozanay ny fanoloran-tenanay ho an'i Kristy zanakao miray aina aminy miombona asa aminy ary manaikotariny ho amin'ny fitombona ho amin'ny fiavaozana hatrany ary ho amin'ny firaisana aminao ray zanaka ary fanahy masina koa dia manatrianay ary raiso ny dera sy ny laza ary ny voninahitra fa mendrika ao anao zany ary avaozo ny fanahinay mba ho voniko hanompo anao marina tokoa amin'ny anaratsoan'i Jesosy alohan'ny fiangonana izay manatrika anay etona amen. Petraka isika. Zao indray sitrapon'Andriamanitra ho antsika amin'ity alahady ity eno amin'ny mpanajana sy amin'ny pietretana lalina zany. Mangataka amin'Andriamanitra ny ahaizanareo mba mivahoaka an'Andriamanitra rehetra, mahafantatra tsara ny fitiavan'i Kristy, dia izay sakany sy lavany ary ahavony sy alaliny. Engany eo fantatra reo tokoa ny fitiavan'i Kristy mba hamenonanareo ka hidiranareo amin'ny fahafianona rehetra izay ao amin'Andriamanitra. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany izay hanamafisany sy hanambaranitsika ny refin'ny fitiavany, ny lanjan'ny fitiavany, ny avon'ny fitiavany, ny alalin'ny fitiavany, dia tsika andiny tena anaraka izao tonom-bavaka izao. Tompo manahoana tokoa ny alehiben'ny fitiavanao anay olombelona tao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy misy manana fitiavana mihoatra noho ny anao izay nasehoanao tamin'ny alalany, ka nahafoizany lanitra sy ny fahalehibiazany ary nanetreny tena hidina ho ety aminay. Fa manoloana izany zay tao mianjonanjona, miavonavona, miseho ho tena zavatra, anika tsy mahay mandray an'i Jesosy Kristy ilay tonga ty aminay amin'ny mpanetretena. Nanahoana ny fiaretany sy ny fandavany ny maizy azy, nanahoana ny fahoriana izay nivesatra taminy vokatry ny tsy fahamarinanay olombelona, kanefa izay mandany sitraponao lalina, nefa izay mandeha amin'ny tsy fahamarinana, nefa izay tsy mijoro
ho vavolombelon'ny fandavatenany sy ny fahoriany lalina ho anay. Manao ahoana ny fahafatesany solovona anay, izay mendrika ny fahafatesana mandrakizay noho ny fahotana, nefa indraindray tsy tsapanay zany, azoanay mandray ny tena fiainana, mbola variana amin'ny fiainana zao tontolo izao mandalo zay. Ary tsy vonina no faty noho ny aminy mba azahoanay kosa ny fiainana noho ny fitsanganany amin'ny maty. Eny Tompo, efa natsanganao tamin'ny maty izy, anavao anay sy hampandovanay ny fiainana mandrakizay, nefa zay tsy manaiky ijoro. Indraindray zay tsy manaiky atsanganao ho tena vavolombelona marina tokoa, mandresy ny sarotra, ary indrindra mandresy izao tontolo izao sy ny fisainana ary ny fomba ny olombelona. Tompo, mangataka aminao zay, ampahatsiarovanay ny fitiavanao lalina sy feno, mba azahoanay mitianao amin'ny fonay manontolo, amin'ny sainay manontolo, amin'ny herinay manontolo, ary amin'ny fananay manontolo. Dia raiso Tompo ny fiekena eloka sy ny fangatahana fifonana aminao, miaraka ny fiangonana. Raha ny be famindram-po, mitalao aminao zay, mamela eloka. Diovy zay ao sasao zay mafakelika, ary avao zao fanahinay mampivonoka ny fitiavana Jesosy Kristy zay nay mankatahana. Amen. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao izy, zany nampaharetako famindram-po anao, koa dia Andriamanitra ny famindram-po koa izy, koa anao zay mibebaka marina, raiso amin'ny fahatokina, ny teny anambarany fefa navelany ny elokao. Tsangana isika. Efa nitiavin'Andriamanitra fatratra zao tontolo izao, ka nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa ho velonaina mandrakizay. Andriamanitra manko tsy naniraka ny zanany ho eto amin'izao tontolo izao mba hanameloko izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao amin'ny alalany, izay mino ny zanaka dia tsy ho elohina. Noho izany, dia ambara ny finoana sy amin'ny fitiavana, fa voavela ny elokareo noho ny anaran'i Kristy masina. Amen.
tonga amin'ny fotoana izay anatanterahana ny fanolorana ny sakramentan'ny batisa isika. Manao ny hira izay efa voatondro isika, mangataka ireo ray aman-dreny sy ny mpitaiza mba hiakatra ety. Araka ny fangatahan'ny ray aman-dreny sy ny mpitaiza mba handray ny sakramentan'ny batisa. Antsoina isika fiangonana ho vavolombelony reto ary eto anatrehan'Andriamanitra. Vavolombelon'ny fanoloran-tenany, vavolombelon'ny finoany, vavolombelon'ny fanantenany ao amin'ny Tompo. Ary dia mahatsiaro koa isika ao anatin'izany ny amin'ny fanoloran-tenantsika tsirairay avy ka nandraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny batisa. Eno ary avana malala ny tenin'ny Tompo anorenan'ny fiangonana izao sakramenta izao. Efa nomenay avokoa ny fahefanany an-danitra sy ety an-tany, koa mandehany ianareo, ataovy mpianatro ny firenena rehetra, ka ataovy batisa ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina izy, sady ampianaro hitandrina ny zavatra rehetra izay nandidiko anareo. Ary indro aho miaraka aminareo isan'andro vaky marapahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Inontsika fa manatrika antsika Jesosy Kristy, ary inontsika raha teny amin'ny batisany zaza izay hitaizana azy hitombo, hivelatra amin'ny mahazanak'Andriamanitra, amin'ny fanarahana isan'andro ny sitrapon'Andriamanitra tiany ho ao amin'ny fiainany dendry izao zaza izao izy. Fa zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ho ny soratra masina, fa na dia antitra azy izy tsy miala amin'izany. Aokary, inontsika ny tenin'ny soratra masina manazava izao fanaovam-batisa izao. Ialao ny toe-dratsy, aroka ianareo samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ho voavela eloka, dia handray ny fanahy masina fanomezan'Andriamanitra. Fa ny fanomezana ny nampanantenan'Andriamanitra dia ho anareo sy ny zanakareo, ary ho an'ireo trano lavitra na iza antson'ny Tompo anatinazy. Noho ny finoana mako, dia zanak'Andriamanitra avokoa ianareo satria tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Eny, ianareo rehetra izay natao batisa dia tafaray amin'ny Kristy Jesosy, ka enika ny fiainan'ny Kristy, koa tsy misy tsony ny hoe jiosy na tsy jiosy, tsy misy tsony ny hoe mpanompo na tsy mpanompo, tsy misy intsony ny hoe lehilahy na vehivavy, fa iray ihany ianareo noho ianareo tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Dia ho koa Jesosy tamin'ny Nikodemosy, lazaiko marina dia marina aminao, fa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy afaka mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko marina dia marina, fa raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy masina ny olona dia tsy afa-miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Fa izay ateraky ny olombelona dia olombelona, fa izay ateraky ny fanahy masina dia fanahy. Ry havana, manoloana izao fahasoavana nasehon'Andriamanitra tamin'ny zanakareo izao, aokary ianareo ray aman-dreny sy mpiantoka ny zaza, mba amaly ny fanontaniana izay apetraky ny fiangonana eto anatrehan'Andriamanitra,
eo amin'ny fanoloratenanareo hitaizany zanakareo ahafantatra ny tompo. Moa manaiky tokoa anolotra ireto zazy reto an'Andriamanitra raintsika vai anareo. Mafy azafady. Manaiky jorona amin'ny teny na amin'ny asa mba ho mahatoky anatren'Andriamanitra atonga anareo fianarana ho an'ireto zazy reto amin'ny androm-piainanareo rehetra vai anareo. Manaiky vai anareo ny anatanterahany fiangonana amin'ireto zazy reto ny fitaizana kristianina araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe noraisiny avy amin'Andriamanitra izao anekeny ny Jesosy ho tompo ary azahoany hery andavan'ny asan'ny satana rehetra. Manaiky izany vai anareo. Ekenareo va nivavaka ho azy sy ampianatra azy ireo hivavaka ary ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady rehefa afaka manaraka izany izy. Anao izay azonareo atao hitaridalana azy mandra-piavin'ny andro andraisany ho an'ny tenany ny fanekena nataonareo anio. Manaiky izany vai anareo ahatonga azy ho piray latabatra, ho piray aina, ho piray asa amin'ny tompo. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay mahatsiaro ny fanekena nataonao momba ny batisa izay tanteraka noho ny rahasoan'i Kristy izay ankehitriny. Ampitoera amin'ireto zazy reto Andriamanitra ny fahasoavanao. Akambanao amin'ny vahoaka anao amin'ny alalan'ny fanahy masina izy manaraka sy makatony baiko ny zanakao. Ary zany no anatanteranay izao batisa izao raha teo araka ny baikony ka matoky ny teny fampanantenana nataony izahay. Ko mivavaka aminao zay raha io. Ary tsahy ny fananao masina mpanazava sy fiainana. Aoka ny rano anaovan'izao batisa izao ampiasainao anehoana ny fifidiananao. Raiso amin'ny fanekenao mandrakizay hikaliana sy safidy izay atao batisa ankehitriny. Ka hitafy an'i Kristy mandalo ny fahafatesana makany amin'ny fiainana izy ireo ary ho tonga olom-baovao. Izany Andriamanitra nivavaka sandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Raha be faniraka kaliana. Zaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Hitoeran'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy mandrakarivana ianao hatramin'izao ka ho mandrakizay. Fa mahatoky ilay efa niantso anao ary izy hatanteraka ny tsara rehetra ho voninahitry ny anarany sy ho fiainana mandrakizay ho anao. Amen. Raha be faniraka safidy. Zaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ho zaza hitoeran'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy mandrakarivana ianao hatramin'izao androm-pahazazanao izao ka ho mandrakizay. Amen. Ho antsika fiangonana koa ry havana dia aoko isika hatsiaro fa samy mitoetra sy miaina ao ambanin'ny fahasoavan'ny tompo. Tsy fahamendrena no andraisana ny batisa fa valinantso. Valinantsom-pitiavana, valinantson'ny famindrampo, valinantson'ny fahasoavana. Mifankatia sy mifampahery isika satria atambatry ny batisa ho iray ao amin'i Jesosy Kristy. Kaoka ho raisitsika ao anatin'ny fiombonantsika feno fifankatiavana ireto zaza ireto ho isantsika ary aoko samy hivavaka ho azy ireo isika atonga azy hitombo amin'ny fahafenon'ny fahalalana an'Andriamanitra. Aoka ary hiara-mitsangana isika hivavaka. Andriamanitra o Rainay, amin'ny alalan'izao batisa izao ary amin'ny alalan'ny fananao masina, aoka ho ataonao vavolombelona mahatoky ny filazantsaranao reto zaza ireto. Amasino izy tompo amin'ny androm-piainany rehetra
ary tario lalana araka ny baikonao mandra-patongany amin'ny fanjakanao. Ampio reto ray aman-dreny sy ny fianakaviany mba ohatra tsara lainy reto zaza reto tahakany amin'ny finoana. Aoka ny fitombony amin'izany finoana izany no ampitombo reto zaza reto amin'ny fahalalana tsaranao. Tehirizo amin'ny fitiavanao ny olona tsiraray ato amin'ity fianakaviany ity tompo. Ary na iza maniry ahita anao, foazinao ane ary sokafanao ny masom-panahiny, ahita ny voninahitra sy ny fahazavanao. Aoka koa avazonao anatinay ny fahasoavanao tamin'ny nanaovana batisanay tsiraray avy. Angatahanay noho ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany. Amen. Hoy ny tompo aminareo, aza matahotra. Efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Koa mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Fa izy anoana anareo, anampy anareo, manoloana ny fanoloran-tena sy ny voady izay notanteranareo teo anatrehany anio. Fa ny heriny dia tanterahana na dia mifaly amentsika aza. Amen. Mahazo mipetraka tsika, mahazo mandeha mipetraka koa nareo. Tonga fotoana natokana ho an'ny tanora sy ny ankizy izao, je demande aux enfants et aux jeunes ici présents de se lever pour chanter ensemble le numéro 759, 4e strophe. Merci Seigneur de nous avoir réunis encore aujourd'hui. Merci pour ce moment de partage qu'on dédie spécialement à tous les enfants et à tous les jeunes. Saint-Esprit, descends sur chacun de nous pour qu'on puisse entendre ta voix, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mettre Jésus en première place dans notre vie, c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Mettre en première place, on le sait,
c'est mettre au premier rang, au premier de la liste, top de la liste, le plus élevé. Donc il n'y a plus rien ni personne au-dessus. Mettre Jésus en première place, c'est quoi? C'est faire de Jésus notre priorité. C'est l'aimer en premier, mettre de côté tous nos désirs personnels, agir en fonction de sa volonté. Donc tout ce qu'on fait, on le fait pour lui et par lui, être à son service pour faire avancer son royaume. En premier. Donc c'est plus passer du temps avec lui. Et comment on fait pour passer quand on passe du temps avec lui? En lisant la parole de Dieu. On connaît toutes ses volontés et on agit en conséquence. En s'échangeant avec lui aussi, on peut se rapprocher de lui à travers la prière. C'est comme notre relation avec nos amis, avec notre meilleur ami par exemple, où plus on passe du temps avec lui ou avec elle, on le connaît, on connaît ce qu'il aime, on connaît ce qu'il n'aime pas, et on agit en conséquence. Et avec Jésus, c'est pareil. Plus on passe du temps, on consacre du temps pour lui, on se rapproche de lui. Faire de Jésus notre priorité, c'est faire sa volonté, obéir à ses commandements, qui se résument en 2 points, aimer Jésus et aimer son prochain. Nous tous ici présents, si on est tous là aujourd'hui, dimanche, cet après-midi, on a choisi spécialement d'être là. On n'a pas choisi de rester à la maison, de rester regarder la télé, de faire notre petite pause. On a choisi de venir ici malgré notre fatigue, malgré la grosse semaine. On est tous là. Les jeunes, vous avez choisi aussi d'être là. Vous n'avez pas choisi de jouer aux jeux vidéo, d'aller sortir ou faire autre chose, mais vous avez choisi d'être là aussi. Et les tout petits, même si c'est dur, la sieste à cette heure-là, ils ont aussi choisi d'être là, même si c'est papa et maman qui ont dit on y va, mais vous êtes là. Donc ça, c'est mettre Jésus en priorité dans notre vie. En aimant notre prochain, comme le dit le commandement, en étant bienveillant avec tout le monde, avec nos proches, on véhicule aussi l'amour que Dieu a pour nous. Et donc on met Jésus en priorité dans notre vie. Souvent, parfois, on oublie ça dans notre vie quotidienne, avec toutes nos inquiétudes, tous nos soucis, tous nos problèmes. On oublie de mettre Jésus en priorité. On se focalise sur nos inquiétudes, sur nos soucis, et on ne le met pas à sa bonne place. On planifie les choses en fonction de comment nous on perçoit les choses. On planifie les choses avec nos propres moyens. On se concentre plus sur nos propres volontés et on n'a pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive? On est fatigué émotionnellement, physiquement, parce qu'on n'a pas la force, on n'a pas cette force-là que Jésus nous procure. Et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, en fait, dans mon travail, où j'ai dû courir un petit peu, parce qu'on m'a fixé des objectifs au travail. Et comme c'était très lourd pour moi, j'étais très focus sur ces éléments-là que je n'ai pas eu le temps d'écouter la voix de Dieu. Je me suis contentée de ce que j'avais. J'ai couru tous les jours pour atteindre les objectifs. Et à la fin de la journée, j'étais fatiguée. Le matin avant de travailler, j'étais fatiguée. Je n'ai même pas commencé la journée que j'étais fatiguée. Et j'ai dû prendre une petite pause et me dire comment ça se fait, Seigneur, que le travail que tu m'as donné, qui est censé m'épanouir, me fatigue et que je n'ai pas cette paix-là, cette paix que tu as promis. Et en faisant un peu de recul, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai laissé Jésus juste en copilote. Je lui laissais pas le volant. Et je l'ai laissé en copilote et même peut-être en passager. Et du coup, j'ai décidé, ok Seigneur, vas-y, prends le volant, fais tout, parce qu'en fait, je sais que j'ai mes limites. Et toi, tu es ma seule force en fait pour que je puisse atteindre ces objectifs-là. Du coup, il a pris le volant, il a fait tout. Il a fait les choses miraculeusement, je ne sais pas comment, mais il a rangé le planning. Il m'a permis de
d'avoir beaucoup de temps pour consacrer aussi mon temps pour faire son service, pour son ministère. Et voilà. Donc pour dire que voilà, il arrive qu'on laisse passer nos craintes, nos peurs avant lui, alors qu'il faut le mettre toujours en priorité parce que c'est lui qui fait tout et qu'on doit lui faire confiance quoi qu'il se passe. Dans Job 22, 21, on connaît tous le verset « Attache-toi à Dieu et tu auras la paix ». Donc aujourd'hui, choisissons celui que nous voulons servir en premier. À qui allons-nous donner la première place dans notre cœur, notre travail, nos collègues, nos amis, notre famille ou le Seigneur Jésus? À toi seul la gloire. Amen. Manao ny hira 720 andininy voalohany isika dia mankataka ireo tompon'anjara mivavaka sy ny vakiteny telo misesy mba hiakatra ety. Jesous Kristy tonga ny fotoana izay andrenesanay ny teninao izay ankehitriny mangataka ny fanahinao masina izahay Tompo mba hanokatra ny masom-panahinay andrenesanay ny teninao hampanginy ny feo rehetra izay tsy avy aminao ary aoka tsy verina aminao ny teninao raha tsy efa nahatanteraka izay nandrahanao azy amenaranao mahery Jesosy no zavavaka izany amen. Iaraka maka ny teny soratra masika Tompoko izany dia hita ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaefatra andiny fahavalo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra andiny fahavalo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo vakintsika ao amin'ny dième. Rehefa hitantsika izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Indray andro dia nandalo tao Sonema i Elisa. Nisy vehivavy mpanan-karena iray tao izay nanery azy mafy mba hisakafo ao aminy. Ary isaky ny mandalo eo izy dia nivily ao aminy mba hisakafo. Ary hoy izany vehivavy izany tamin'ny vadiny, fantatro fa tena mpaminany masin'Andriamanitra ny lehilahy mpankatoa amintsika matetika iny. Tokony hanaovantsika efitrano kely eo ambonin'ny tafo maro tamponao ka asiantsika farafara sy latabatra sy seza ary fitoeran-jiro ho azy. Ao no hipetrahany isaky ny mandalo eto amintsika. Indray andro dia tonga tao amin'ny zareo Elisa ary niakatra tany amin'ny efitrano ambony ka natory tao. Dia hoy izy tamin'ny Gehazy mpanompony, antsoa ilay vehivavy Sonemita. Rehefa nantsony raha vehivavy dia tonga teo anoloan'ilay efitrano ary niangaviany Elisa i Gehazy ilaza aminy hoe, efa nisahirana betsaka taminay ianao, koa inona kosa no ataonay ho anao? Tianao ve ny resahanay anao amin'ny mpanjaka na amin'ny filohan-tafika? Dia hoy ny navaliny, tsia, fa eto anivon'ny mpiray foko amiko aho ka monina fa izay. Ka hoy i Elisa, fa mba inona ary no atao azy? Dia namaly i Gehazy hoe, indrisy fa tsy manan-janaka izy sady efa antitra ny vadiny. Ary hoy Elisa, antsoa indray ary izy. Rehefa nantsony raha vehivavy dia tonga teo anoloan'ny varavaran'ilay efitrano ary nilazan'i Elisa hoe, amin'ny herintaona tahaka izao dia hitrotro zazalahy ianao. Fa io kosa raha vehivavy, tsy Tompoko, olon'Andriamanitra ianao ka aza mandaingy amiko. Dia mbola hotoizantsika ny famakiana ny teny soratra masina
Zany dia io hita ao amin'ny Romanina toko fahaenina. Romanina toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny faha 1:10. Vakitsika amin'ny dikateny ombonana diamina amin'ny anaran'ny Tompo. Sa tsy fantatrareo fa isika rehetra izay natao batisa mba ho tafaray amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa mba hiombona amin'ny fahafatesany. Koa tamin'ny alalan'ny batisa dia niombona amin'ny fahafatesan'i Kristy Jesosy isika ary niarana levina taminy mba ho tahaka ny nananganana an'i Jesosy velona avy tany amin'ny maty noho ny herin'Andriamanitra ray be voninahitra no izorantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Koa raha fahafatesana mifanahaka amin'ny Kristy no nampiraisana antsika aminy dia fitsanganako velona mifanahaka amin'ny azy koa no ampiraisana antsika aminy. Fantatsika fa ny maha-olona antsika taloha dia efa niara-novonoina tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana mba ho levina ny tenantsika gezay ny fahotana ka tsy ho mpanompo ny fahotana intsony isika satria izay maty dia afaka mifahagejan'ny fahotana. Raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa. Ary fantatsika fa tsy maty intsony Kristy rehefa nitsangana velona avy tany amin'ny maty. Tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. Satria maty izy dia indray mandeha monja noho ny amin'ny fahotana. Ary izao izy velona izao kosa toa velona ho an'Andriamanitra. Toy izany koa, aoka ianareo hihevitra ny tenanareo ho efa maty raha ny amin'ny fahotana fa velona ho an'Andriamanitra kosa ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ho faranantsika eo am-pitsanganana ny famakinany vakiteneny io. Izany dia isika ny filazantsarany Mateo toko 10, ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 12:20. Mateo toko 10, ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 12:20. Efa vitantsika dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izay tia ny rainy na ny reniny mihoatra noho ny fitiavana ahy dia tsy mendrika ahy. Izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavana ahy dia tsy mendrika ahy. Izay tsy mitondra ny hazo fijaliany ka tsy miaraka amiko dia tsy mendrika ahy. Izay mamonjy ny aina no avery azy, fa izay mahafony ainy noho ny fitiavana ahy no ahavonjy azy. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray ilay naniraka ahy. Izay mandray mpaminan'Andriamanitra no izy mpaminan'Andriamanitra dia azo valosoana mpaminan'Andriamanitra. Ary izay mandray olo-marina no izy olo-marina dia azo valosoana ny olo-marina. Ary lazaiko marina aminareo fa na iza hanome rano mangatsiaka na irano kaopy aza hosotro ny anankiray amin'ireo mpianatro madinika ireo no izy mpianatro dia tsy ho diso valosoa. Amen.
Andry Andriamanitra renay any an-danitro, manantona anao hampakasitrahana sy hampanetreteny izahay. Misaotra anao no ny fahadinatrianao anay androany. Raha andre ny afatra avy amin'ny teninao izahay dia miangavy anao mba hanokatra ny fonay sy ny sainay mba handraisanay ny teninao sy hampiatra izany amin'ny fiainany andavanandro. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay, nanaovana izany mivavaka izany. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ry havana malalao amin'ny Tompo, mbola ampifaliana no hiarabako anareo amin'izao alahady izao, ary ny lohahevitra izay hitondratsika n'ity hafatra ity dia hoe izay mametraka an'i Jesosy Kristy ho lohalaharana eo amin'ny fiainany no mendrika azy. Izay mametraka an'i Jesosy Kristy ho lohalaharana eo amin'ny fiainany no mendrika azy. Raha mandinika ny zava-miseho eto amin'izao tontolo izao isika, dia betsaka tokoa ny zavatra mitranga, na amin'ny firenena izany, ny fiainana firenena, na amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Indraindray isika dia mety variana amin'ny asa aman-draharaha izay sahantsika tsirairay, ny olana misy eo amin'ny fiainantsika tsirairay, na ny olana misy eo amin'ny firenena ihany koa, ka indraindray dia adinontsika ny tokony ho lohalaharana eo amin'ny fiainantsika. Raha manokatra amin'ny Baiboly isika, dia maro tokoa ny andinin-tsoratra masina izay mampatsiahy antsika isan'andro ny tokony mahazava-dehibe fametrahana an'Andriamanitra ho loharahana, ho ivo ny fiainantsika, anisan'izany ny perikôpa izay nivakiantsika teo. Amin'ny alalan'ireo tantara ireo dia ho hitantsika tokoa fa raha mametraka an'i Jesosy Kristy ho lohalaharana amin'ny fiainantsika isika, dia miova arak'izany ny fiainantsika sy ny fifandraisantsika aminy. Koa mipetraka androany ny fanontaniana hoe tena mametraka an'i Jesosy Kristy ho lohalaharana amin'ny fiainako tokoa va aho? Mandritra ity toriteny ity ry havana, dia ho hitantsika eto ary hodiniantsika tokoa hoe inona no tokony ho ataontsika mba ho mendrika azy tokoa isika. Ao amin'ny Mpanjaka faharoa, toko fahaefatra andiny fahavalo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo, dia misy ilay vehivavy mpanan-karena izay nanery an'i Elisy hisakafo ao aminy raha sendra nandalo tao Sonem izy. Ngamba mivitsy ny olona hoe andeha anasa olona tsy fantatra hoe ndao mba hiarika hisakafo amiko. Kanefa dia izany nataon'ity rahavehivavy ity. Ary tsy izany fotsiny fa dia nangataka izy tamin'ny vadiny, nanontany amin'ny vadiny hoe nahoana moa isika tsy mba handray an'ity lehilahy ity ihany koa rehefa sendra mandalo eto Sonem izy. Nangataka izy satria tao anatiny tao am-pony fantany fa olon'Andriamanitra Elisy. Tsy nanana pirofo izy, samba vao hitany Elisy, kanefa fantany hoe olon'Andriamanitra iny. Ary izay nampahatonga anazy ny teny hoe tena mpaminany masin'Andriamanitra iny lehilahy mpakato amintsika matetika iny. Ny finoan'ity vehivavy ity an'Andriamanitra no nanosika azy handresy lahatra amin'ny vadiny hanamboatra fitoerana ho an'i Elisy. Zavatra be dia be izany hoe hanamboatra trano izany. Betsaka ny fotoana izay lany hanamboarana trano, ao ny hery ihany koa, ny vola eo andanin'izany, fividanana ny fanaka rehetrarehetra, kanefa izany dia tsy nataony ity vehivavy ity ho lohalaharana. Tena hoe nataony ambany zavatra tokoa, fa ny zavatra voalohany eritreretiny dia hoe ahoana no inona no tokony ho ataoko mba ahazoany Elisa manana confort rehefa tonga eto izy. Inona ny zavatra tokony ataoko mba ahazony maka aina tsara raha tonga eto izy. Ka izay no nanosika anazy andeha hanamboatra trano. Tsy mora izany, kanefa ny finoany no nandeha nitondra azy. Ary izay zavatra rehetra nataony an'i Elisa tsy very velively izany, fa nisy valim-pity tokoa. Tsy nisalasala izy ary hoy Elisa, efa nisahirana betsaka taminay ianao, ka inona kosa no ataonay ho anao? Tianao ve ny resahanay ianao amin'ny mpanjaka na amin'ny filoha-tafika? Nefa izany dia tsy izany no tediavin'ity ramatoa ity. Nataony ambany zavatra izany. Afaka andresahan'i Elisa tamin'ny mpanjaka izy, nefa tsy izany no tediaviny.
zavatra iray aloha ny tetaviny dia ny hafaly ny mpanompon'Andriamanitra. Nanontany ihany koa Elisa tamin'ny Gehazy mba inona raha no atao azy satria tsy tia noverimaina ilay ramatoa. Ka ilay zavatra efa tena hoe faniriana efa diso anjara ilay ramatoa. Tsy nieritreritra intsony izy hoe mbola hiteraka indray satria efa antitra, kanefa izany no nitahiany Elisa anazy hoe hiteraka indray na dia antitra azy. Torak'izany koa isika rehetra izao. Raha tena mitady an'Andriamanitra tokoa ary mametraka azy ho lohalaharana eo amin'ny fiainantsika dia omeny antsika izay ilaintsika sy ireny vontsika. Hoy izy eo amin'ny Mateo 9:17 ka hatramin'ny 17. Aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay, na hoe inona no sotroinay, na hoe inona no hitafianay, fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa ilainareo avokoa izany. Nefa ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny hanao ny marina no soritany dia omeny anareo fanampiny ireny rehetra ireny. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia omeny anareo fanampiny ireny rehetra ireny. Aoka ny Tompo no hiravoravonareo dia omeny anareo izay ireny fonareo. Raha tena mitady an'Andriamanitra tokoa izany isika dia iseho amintsika izy. Kanefa tsy ampy izany fitadiavana an'Andriamanitra izany raha toa ka mbola tsy nolavintsika ny ota izay manasaraka antsika amin'Andriamanitra, satria ny helotsika no mampisy hevitra manelanelana antsika amin'Andriamanitra ary ny fahotantsika no manery azy anaftava ho lavitra antsika. Ao amin'ny Romana 9:9 izay vakitsika teo, ny apôstôly Paoly dia nampianatra antsika fa amin'ny alalan'ny batisy no iraisantsika amin'ny Kristy amin'ny fahafatesana sy ny fitsanganana. Rehefa mino an Jesosy Kristy sy atao batisa izany tsika dia mandray anjara amin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Nefa tsy fombafomba fotsiny ny batisy, tsy hoe manao batisa satria izay, fa tokony ho fanoloran-tena ampahibe maso ny batisa. Fanehoana ny finoantsika any Kristy sy fanoloran-tenantsika ho faty amin'ny fiainantsika taloha izay feno fahotana, ahafahantsika mandeha indray miaina fiainam-baovao ao amin'ny Kristy Jesosy. Fiainana fiainam-baovao io ry havana dia fandavana ny faniriantsika, feno fitiavan-tena sy ny faniriana, fanarahana, fampianarana sy ny ohatra izay nomeny Jesosy Kristy antsika. Rehefa miaina izany fiainam-baovao izany tsika dia voaantso andeha amin'ny fandresena, hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ary hamela ny fanahy masina hanovantsika avy ao anaty. Dia izany ny andrasana antsika mitaky fanoloran-tena tanteraka ny fanarana an'i Jesosy Kristy. Ary mampiatsy antsika koa Paoly fa ny toetrantsika taloha dia nombona tamin'ny Kristy mba tsy ho andevy ny ota intsony isika. Tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Kristy no nandresen'i Kristy ny herin'ny ota ary nampahatonga antsika ho voavela heloka indray. Fametrana an'i Jesosy Kristy ho lohalaharana izany dia midika hoe mahafoy ny fiainantsika, mahafoy ny faniriantsika feno fitiavan-tena ary mametraka an'Andriamanitra, mametraka ny fiainantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra feno ampahatokiana. Ary fiainantsika ao amin'ny Kristy dia tokony hitantaratra ao amin'ny alalan'ny fiainantsika ny zavatra rehetra izay ataontsika eo anivon'ny fiainantsika, fa eo anivon'ny fanompoantsika ihany koa, ary anisan'izany ny fitiavana azy. Zava-dehibe amin'ny fiainantsika izany hoe mitia an'Andriamanitra izany. Ary Jesosy raha ny antso ny mpianany dia niteny hoe izay tia ny rainy na ny reniny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ahy. Ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavanay dia tsy mendrika ahy. Raha vakiana fotsiny ohatr'izao io dia indraindray manontany tena hoe Jesosy marina ve no teny an'izany teny izany? Ary mety hoe saropiary ve izy sa inona mampahatonga anazy hiteny an'izany? Kanefa ny eto dia
teny grika fileo no nampiasain'ny Mattio. Ity matoanteny ity tsy ilay matoanteny izay nampiasainy raha ny teny izy hoe tiavan'Andriamanitra ao, amin'ny fonao manontolo, amin'ny fanahinao manontolo, amin'ny sainao manontolo, ary amin'ny herinao manontolo, ary tiaviny namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao. Eto dia ny teny grika agapao no nampiasainy. Fa raha nampiasa ity fileo ity Mattio dia milaza toetra ratsy. Ao amin'ny Mattio 5:15 dia ny mpiatsara velatsihy tia maka toerana ao amin'ny sinagoga sy eny amin'ny fionan-dalana raha mivavaka mba ahitany olona azy no ndresany. Ary ao amin'ny Mattio 7:20 kosa dia ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo izay makamamy ny maka toeram-pamboninahitra amin'ny fanasana sy mipetraka eny aloha amin'ny sinagoga ny ndresany. Eto izany ry havana dia tsy ilay fitiavana nangatan'Andriamanitra fa ilay fitiavana momba ny fitiavan-tena sy ny fireharehana no resahany. Ity andiny ity dia mampiseho fa ny fitiavana marina an'i Kristy dia tsy mifaninana amin'ny fitiavana amin'ny tena fa afaka manova ny tena. Raha toa ka ao tia an'i Kristy dia afaka ny fitiavan'i Kristy no alaiko tahaka mba hitiavako ny hafa ihany koa sy sarako izany fitiavana izany. Fitiavan'i Kristy izany no angatahany eto mba ho modely arahintsika amin'ny fitiavana ny hafa sy ny fitiavana ny tenantsika. Dia izany fitiavana izany dia fitiavana tsy misy fepetra. Mitiany olona amin'ny maha izy azy, tsy misy condition, tsy misy hoe izao iny dia tsy tiako, tsia, tiavo izy amin'ny fonao rehetra. Ary tsy maintsy mitia an'i Kristy isika mba ahafahantsika mitia ny hafa. Amaranako izany ary ry havana dia androany ny Tompo dia miantso antsika tsirairay avy. Miantso antsika izy mba hametraka azy ho ambonin'ny zavatra rehetra eto an-tany. Miantso antsika izy ary mampianatra antsika ihany koa fa tsy misy tokony ho zava-dehibe amin'ny fiainantsika sy amin'ny fifandraisantsika aminy. Ny fitiavan'Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra dia midika fa ny fitiavantsika azy dia tsy maintsy ho lahara-pahamehana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika. Na ny zavatra kely tsy misy dikany aza dia tokony lahara-pahamehana foana Jesosy. Andriamanitra dia fitiavana, koa izay mitoetra ao amin'ny fitiavana mitoetra ao anatin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao anatiny. Tsy maintsy mitana ny toerana voalohany ao am-pontsika, ao amin'ny eritreretintsika, anatin'ny safidintsika, ny ataontsika rehetra izy. Raha ohatra maka décision amin'ny fiainantsika, tokony hoe Jesosy aloha ny angatahana voalohany hoe inona Tompo no ataoko, izay vao mandeha isika mizotra amin'ny zavatra tokony atao. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanokanana fotoana ho azy, fanokanana fotoana hivavahana sy hiresahana aminy, fanokanana fotoana hianarana sy handinihana ny teny soratra masina, ary indrindrindrindra fikatsahana ny sitrapony sy ny fanarana ny sitrapony eo amin'ny fiainantsika. Hoy koa Jesosy, izay mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Ireo tenin'ireo dia mampatsiahy antsika mahazava-dehibe ny fandavan-tena sy ny fahafoizan-tena mba hanarahana an'i Jesosy. Tafiditra amin'izany ny fandavana ny tenantsika voalohany indrindrany mba hahafahany manjaka tanteraka ao anatin'ny fiainantsika. Tsy misy akantany hoe za tsy dia tia an'izao fa ataovy an'izao Jesosy, tsia ekeo satria izy mahalala inona ny zavatra mahasoa antsika tsirairay. Izy manana ny hevitra hiverantsika tsirairay. Mety hoe tsy mifanaraka amin'ny lohantsika izany fa ny eritreriny dia izay mahasoa antsika ihany no omeny antsika amin'ny fiainantsika. Tsy mora izany hoe manaraka an'Andriamanitra izany, kanefa izy dia manome toky antsika fa ny tombony azo avy amin'ny fandavana ny tenantsika dia lehibe lavitra mihoatra no izay rehetra eritreretintsika. Amin'ny famoizana ny antsika ho an'i Kristy, amin'ny fanolorana ny tenantsika tanteraka aminy, dia ahita fiainana vaovao sy be dia be ao amin'ny isika. Dia fiainana feno fiadanana, fiainana feno fifaliana, ary fiainana feno fitahiana mihoatra no izay mety ho eritreretintsika sy
tiantsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra mbola iaraka hivavaka isika. Misaotra anao izahay Tompo noho ny teninao izay mitaona anay hanary ny fahazaran-dratsinay mba hahafahanay mifantoka tanteraka aminao sy mametraka anao ho lohalarana amin'ny fiainanay. Fona aminao raha tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao ny teny izay nalaoko ny vavako ary mangataka fainanao masina izahay hitari-dalana anay sy ombanay raha hizotra ny fiainam-baovao miaraka aminao izahay. Aoka ho hita taratra ny fiainanay tokoa Tompo ny fahasoavanao sy ny falebiazanao. Amin'ny anaranao Tompo, mpamonjy anay no angatahina izany vavaka izany. Amen.
hoy ny totalikevitry ny toroteny sy ny hira rentsika teo antsika Jesosy ary ampy Jesosy. Zava-dehibe no mahatsapa izany fa zava-dehibe indrindra ny mino izany. Ndeha ary sika iara-mitsangana anambarany finoantsika an'izany Andriamanitra ampy zany, an'ilay Andriamanitra mahay mameno ny zavatra rehetra amin'ny rehetra ary mahay mahatanteraka zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly nanapaka Pontiplato, nombona tamin'ny azy fijaliana, maty tamin'ny nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho an-danitra, mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray sy toa. Aviany aviany tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina, fiangonana masina marera ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-kelika, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana iray. Amen. Petrika isika. Mila ny faherezana avy amin'ny tompo isika ary manatrika antsika eto izy, manasa antsika mba aneo ary indrindra handray amin'ny fahafenona ny hery omeny antsika, ka ny tena ny nofiny sy ny rany izay ambarany fanasana masina no maneho izany. Manao ny hira 7:200 sika ny andininy voalohany dia mangataka ny diakona mba hiakatra ity.
mino fanandrazany fiadanana zany isika aoka izary zany eo amin'ny akaikitsika iteny aminy hoe ho aminao aniny fiadanan'ny tompo na maly hoe ary ho aminao koa ko asandrato ny fonareo ho eo amin'ny tompo aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra entiko tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra mety tsy mahavonjy ny soranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo-tena monjy anay amin'ny alalan'ny kinoderan'ny anjely ny fiandriananao itsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra ary arahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin'ny fiompiana ary zay koa ankehitriny tompo dia miara-manandratra ny feonay aminy ka mifanajana lehibe ny deranay hoe zao ny teny voarakitry ny apôstôly masina mitantarany amin'ny fanasan'ny tompo voalohany indrindra izay asainy tsarovantsika ary mbola tsarovantsika sy ankalazaintsika mandraka ankehitriny fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny aliny izay namadiana azy dia nandray mofo ary efa nisaotra dia novakiny ka hoy izy raisoano ity ny tenako izay omenao anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana ary toy izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy misotroa amin'ny tenareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka koa na oviana misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana koa dia misaorany ray izay nampamendrika antsika nananjara milovan'ny olona masina eo amin'ny mazava amen petraka isika araka izany teny fanorenana no renesitsika teo zany dia aoka isika atsiaro an'i Jesosy Kristy lay maty ny solo antsika mitsangana tamin'ny mahatofana marinana antsika dia fanatitra fampihavanana natolotr'Andriamanitra antsika izany ka aoka iara-misaotra sy hivavaka isika misaotranao zay ry Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota mantra dia nomenao no zanaka ho lay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ray eo ndreto izay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanaka olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka dia miandry sy mitalao ny fiverenany izahay ankehitriny raha eo aidiny ny fanahy masina mba hamen'ny fonay ka andraisanay ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao fa ny fananao masina no arinao anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra ho tsapanay ene ny fanatrehanao mba tsy ho zay intsony ny velona fa ianao mihitsy ny velona aty anatinay miaraka ny fiangonana re Jesosy Kristy tompo zay tonga eto anatrehana dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sakana akalary fankaditaka ny tiavana anay araka izay arana fiangonana masina ny fionana sy ny fifaliana aminao dia ianao izay mara-manjaka hampiraisina fanahy masina hatramin'ny tany indrindra ka ho malaka izay
efa nandray ny fanahy zay miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika ko zany no ahafahantsika miara-manonina ilay vavaka nampianarin'ny zanak'Andriamanitra atsika manao hoe rainay ao zay masina tonga ny fanjakana atao aneny sikonao ety antany tany loana izy arasahatra manay ary mamelany tahaka ny anaraizy raha zany tonga ho amin'ny fakapana manafana ihany platsy manao ny fanjakana hery ary ny voninahitra amen aoka hitsangana izy ny mofo zay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika ny tenany zay novakina ho antsika rehetra ny kapoky ny fisaorana zay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompo dia ny ranon'ny fanekena vaovao zay nalatsaka ho antsika ho famelan-keloka hoy ny tompo efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra mahazo mipetraka ny tsy mpare-fanasan'ny tompo manao ny hira fa 220 isika dia zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoka ary efa tafaverina ty ny dekona dia miarana mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoka isika 220. Oh
Jesosy Kristy tompo raiso ano ity ny tenako zay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoy koa Jesosy Kristy tompo, sotroinareo rehetra ity fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany, izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ny ampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina mba ho fiainana mandrakizay ho aminareo ny fiadanana. Tarina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miaravatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray no vaovao azo ambara amintsika anio. Vaovao national. AMF national. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Psaume 127, premier verset. Concours logo Cœur Uni 2024. Chers choristes, nous vous avons fait part du lancement du concours pour le logo du Cœur Uni 2024. Nous vous rappelons ci-dessous les informations importantes relatives à ce concours. Article 1, calendrier. Ouverture du concours le 8 juin 2023. Clôture du concours le 6 juillet 2023. Délibération du jury le 10 juillet 2023. Et l'officialisation du logo le 1er septembre 2023. Règlement. Prendre connaissance du règlement complet du concours auprès du bureau de la chorale via le fichier PDF en pièces jointes envoyé par email. Participation et envoi des propositions, elles se feront uniquement via le lien Google Form surligné en jaune dans le PDF et affiché à l'écran. Nous comptons sur votre participation. Soyez bénis au nom du bureau AMF national. Élan de solidarité, famille Rakutmalala, FPMA Tour. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ.
Galates chapitre 6, verset 2. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes membres de la paroisse de la FP Matour, M. Rakout Malala Rasouanaev et sa femme Jackie. Ma sœur et mon beau-frère sont de passage en vacances et ce dernier a été victime d'un AVC suite auquel il a été admis en soins intensifs pendant 5 jours et 6 jours en chambre complète et nécessite 2 interventions. Sans couverture médicale, les soins médicaux et l'hospitalisation avoisinent les 31 000 €. Aussi, je vous demande une participation solidaire si toutefois cela vous était possible. 6 juin, le compte Litchi sur lequel vous pourrez apporter votre contribution. Nous vous remercions du fond du cœur. Que la grâce et la paix du Seigneur demeurent sur vous. Restez bénis en Jésus-Christ. Faufau taf rakpsorana fianakavian'iray mitonona anarana manolotra 100 € ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, 50 € ho amin'ny fanorenana trano fiangonana, 50 € kosa ho an'ny mpitandrina. Fa raha izao sy ny ankonako kosa dia anompon'i Jehova izahay. Joshua 4:5-5:10b. Taratasy fisaorana ny fianakaviana Rasolo Malala Aimé sy ny zanaka manjafany dia maneho ny fisaorana sy ny fankasitrahana tamin'ny faneho-pitiavana nataonareo tamin'ny alasanany zanaka ny prêtre-po. Tsy voavalinay anefa izany fa Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane amaly fitianareo ka ny fiadanany no anjaka sy toetra aminareo sy ny ankonanareo avy. Sampanatily. Ny Sampanatily dia misaotra sy mankasitraka amin'ny fiangonana manontolo tamin'ny fanotronana sy ny fanohanana ny hetsika kermesy tilikambo izay nataony ny asabotsy 24 Jona lasa teo, izay sady fankalazana ny fetim-pirenena no hetsika ny tadiavan'ny sampana ny hoentimanina ho an'ny vinatran'ny fiangonana. Ny vola azo tamin'izany dia mitentina 1800 €. Mety mbola miova izy io fa tsy mbola vita tsara ny kaonty fa lazainy anareo itiany alohan'ny asabotsy. Mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny pirahalahy, mitaria lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Romanina 2:20-20. Ny lasy lehibe na grand camp d'été natsoina hoe lasy mity dia ho tanterahana ny 13 ka hatramin'ny 14 Jolay ho avy izao any Moulin du Rio any Noé. 420 menada no ilasy amin'izany koa mangataka amin'ny fitondran'ny fiangonana ambavaka izany fotoana izany izahay. Ny andinindiny mahakasika ny fiomanana sy ny fandehanana ary misotro ny lasy dia ampitain'ny tompon'andraikitra amin'ny ray aman-dreny. Mankasika hatrany amin'ny fiarah-miasa dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Fifidianana dekona 4:20 sy 5:20. Misokatra ny fisoratana anarana manomboka izao any amin'ny mpitandrina ary mifarana izany ny 15 Oktobra ity taona ity sasakalina. Ny fifidianana dia ataony alahady 7 Oktobra 2020. Fandaniana règlement intérieur. Atsoina ny mpandrefanasany tompo rehetra ny alahady 13 Jolay fa hisy assemblée générale andaniana ny règlement intérieur navaozina. Étude biblique sy permanence. Tsy misy ny étude biblique ny talata 4 Jolay ho avy izao ary tsy misy ihany koa ny permanence amin'ny herinandro ambony. Fanadiovana ny trano fiangonana. Ny tompon'anjara ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny sampana lehilahy kristianina sy ny sampana vehivavy kristianina. Diary-piangonana mandritry ny fialan-tsasatra izay manomboka ny 7 Jolay heriny anio ka hatramin'ny 17 Aogositra dia any amin'ny Vieux Temple ny fampofivavahana ary manomboka amin'ny 10 ora maraina. Dia misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ary ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Fanampim-baovao vitsivitsy voalohany natevenina ny isan'ny olona eto amin'ny fiangonana no ny asa izay mavesatra tanterahan'ny olona. Ny olona moa dia ny mpiara-miasa mivantana amin'ny mpitandrina. Nisy 4 mirahalahy izy ireo teo aloha nefa fantatsika fanody maro moa ny ray 3 mirahalahy izy ny amperinasa dia nanapa-kevitra ny komity fampitomboina ny isany koa dia voafidin'ny komity araka ny fitsipika fa zay ny fitsipika
voafidin'ny komity ho mpanampy ireo loolona telo ny rahalahy zay efa misy ankehitriny Ramatoa Betrano Isabelle angatana mba hitsangana azafady raha eto Andriamatoa Zafiny Manana Manitra ary Andriamatoa Andriamamonjisoa Ery dia faly miarabanareo zay ny fanokanana azy telo mianadahy dia ho tanterahana amin'ny alahady fandraisana volana septambra izao amin'ny alahady fandraisana volana septambra izao ny tenin'Andriamanitra dia tsotra tsy anareo ny fidy aho izy fa zany ny fidy anareo ka naniraka anareo mba handesy amo ary aretan'ny vokatrareo mba omeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona ny olona dia olombavaka sy olon'ny asa olona mifikitra amin'Andriamanitra mandrakariva nefa koa olona manaiky irahany ary mahatanteraka ny asany tsara araka izay azo atao koa dia ny tompony fiantsonany anafiery anareo azahoanareo manatanteraka izao andraikitra lehibe napetraka aminareo izao manampy azy telo mirahalahy izay famperinasa ankehitriny mahazo mipetraka anareo fanaontsika koa miaraba ireo vahiny izay voatonga mandalo zany a tongeto miara-mivavaka amintsika eto angatahana mba hitsangany anareo dia faly zay a miaraba anareo tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse tena manohina ny fonay ny fahatongavanareo satria azonareo nataongeny niaraka tany amin'ny fiangonan-kafe na nipetrapetraka tany an-trano na nandeha nitsangatsangany nefa dia sitrakareo niaraka aminay eto iara-manome voninahitra an'Andriamanitra iara-miaino ny teniny ary indrindraindrindra anandratra vavaka koa dia makasitraka anareo zahay dia ny tompon'ny fahasoavana ne hatanteraka soa ny antony nahatongavanareo eto ary izy mbola omba anareo any amin'izay alianareo rehetra ka handrotsaka ny fitahiminy mananambiampy hiaro anareo amin'ny ratsy ary indrindra ameno anareo amin'ny fiadanany fa mananambiampy amin'ny anjara fiadanana ho an'ny tsirairay izy dia matoki fa naovinana anareo ny mandalina mitoetra eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse dia mirary soa indrindra tompoko misaotra indrindra mahazo mipetraka nareo dia fanaontsika koa ny miarabany zokiolona zay natratra ny tsingeritaona naterahany tamin'iny volana jona lasa iny misy telo mianadahy izy ireo ny sasany motsy eto fa inona fa manaraka ny tokantrano any satria araka ny fantatrareo ny fotoana fandraisana sy ny fotoan-dehibe tahaka izao dia alefa amin'ny fahitana lavitra misy ny pasteur Andriamampianina Désiré Ramatoa Louisette Rabe Mananjara eto izy tsy diso gatana mba hitsangana ary Ramatoa Rakotovao Rabe Samuel asa koa raha eto izy raha tsy eto ny afatra ho antsika dia izao lay Andriamanitra zay tompon'ny fiainantsika mitantana ny fiainantsika dia manana anjara ho antsika mandrakariva ny mpanao salamo rehefa nivavaka tamin'ny tompo teo amin'ny fotoana ny fahanterany dia hoy izy hoe antitra fotsy vola aho ankehitriny salamo faraka amin'ny fitopolo nefa aza foy za mbola tia hanambara ny asanao mahery vaika sy mahomby amin'ireo tanora sy ny taranaka mandimby indraindray ny lazaintsika rehefa mitombo iny ny taona inona motsony mono no azo atao inona mono ny lananay efa azo amoritevana tsy riavana mbola manana programa ho anareo ny tompo dia hanambara ilaza amin'ny taranaka ilaza amin'ny tanora zay zandrinareo ny asa lehibe zay nataon'Andriamanitra ho an'ny olony ka dia hitrotrambavaka anareo ny fiangonana hivavaka isika tompo amisaotranao zay no reto zokinay ray aman-dreninay reto izay notahinao narovanao nampinao ny andro sy ny taona iainany ary natratra tsingeritaona nahaterahany
fitahina avy aminao zany ary dia saorana ianao mitafotafo dia mivavaka ho azy ireo zahay. Ianao la efa nitantana azy ireo hatrany am-boka. Ianao la efa nitahy azy tao amin'ny fitombony, tao amin'ny fahatanorana, teo amin'ny fahalebiazana, ary ankehitriny mandrakantitra aza ianao no hatanteraka ny fiazonana azy ireo mba ahazoana manambara ny asanao tsara, ny asanao mahery vaika, ny asanao mahomby tanterahanao eo amin'ny olonao. Dia tehirizy ireo tompo, ianao ny hatanteraka izay akasitrahana rehetra, ianao no hatanteraka ny fandrina tsara ao anatin' reny, ary ianao nitahy azy eo anivon'ny fianakaviany, eo anivon'ny taranaka, mbola iarana mifaly amin'ny andro sy ny taona ho avy miaraka aminao. Dia rainay ianao ny asanao mahasoa amin'ny ara-tsoan'i Jesoa. Amen. Dia zao dia tonga amin'ny minitra ny trano isika mangataka ny tompony anjara mba handroso amin'izany. Ampifaliana indray no ara-banantsika rehetra amin'ity alahady faharoan'ny volana jolay ity. Nandihy fotoana tena hoe tsara be isika tafitolozy sy ny vohitry tolozy tamin'ny herinandro iny tamin'ny fandalovan'ny tarika TGC nanomboka tamin'ny fankalazana ny 26 juin teto amin'ny taona manoloana ny Vieux Temple, ary ny farany izany tamin'ny hetsika izay natao ho fanohanana ny trano fiangonana tamin'ny zoma 30 juin. Izy sary vitsivitsy ho fahatsiarovana ho jerentsika mikasika izany. Sen man nasib sana, nareti naure
mino fa dera ho an'Andriamanitra izany tehaka nataontsika izany satria raha tsy teo izy ny tantana antsika sy nanome antsika ny fahafahana rehetra nanaovana izany dia tsy ho tanteraka toy iny ny hetsika nataontsika ary manamafy izahay izay rehefa teo mpanomanana ny hetsika dia nahazo tenin'Andriamanitra be dia be ary dia tanteraka izany anisan'izany holazaina aminareo amin'ny teny frantsay. Le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre. Néhémie 2:20. Izany ny teny fikasana nomeny ny mpanompo rehefa nanomana fivoriana maromaro no natao ary nisy fandaminana maromaro ary dia izany tenin'Andriamanitra izany no anisany azo atao anatin'io ary dia nentina ho fehizoro tokoa izany ary dia tanteraka ka dera sy laza ho anazy irery ihany. Ny fisaorana koa dia atolotra ho an'ny herivelona rehetra izay tsy niambahamba namaly ny antso ary tena hoe nandray andraikitra tamin'ny lafiny rehetrarehetra na tany amin'ny komision zany na tany amin'ny fandraisana ny vahiny na tany amin'ny komitin'ny trano, tany amin'ny komitin'ny fiangonana, tany amin'ny USPMA, tany amin'ny sampana dia misaotra anareo rehetra ary tena no nampiarina mihitsy ilay teny mbola teny azo ihany koa ty oui, nous avons continué à bâtir la muraille et le pourtour elle fut réparée jusqu'à mi-hauteur car chacun avait pris ce travail à cœur. Néhémie 3:38. Tena hoe nataonareo tamin'ny fo ho an'Andriamanitra ny asa ary dia hitantsika ny vokany dia Andriamanitra ny anome hery anareo anome tanjaka ary tena amerina izay rehetra laninareo tao anatin'izany hetsika izany. Misy fisaorana ihany koa voaray avy amin'ny tarika TGC ho vakiako aminareo. Tena mankasitraka eram-po eran-tsaina anareo FPMA Toulouse izay TGC. Tena feno fahasoavana fifaliana sy fitaina be ny séjournay teto Toulouse noho ianareo ny asan'Andriamanitra nandray anay. Voninahitra ho azy irery ihany dia ny fitahiny hirotsaka be dia be amintsika tsirairay avy isan'olona sy isa-tokantrano. Mirary ny hitohizan'ny fiara-miasa indray aoriana. Misaotra tompoko. Ary amezana n'izay hetsika izay dia isy fijoroana vavolombelona kely ataony mpiara-miasa. Misaotra antsika nijoro eto moa zany satria hoe vita ny TGC dia nifandray nandritra ny 2 volana teo zany ny komision tsirairay avy mba ahafahana nahatanteraky ny fety iny. 2 volana nifandray tamin'izareo dia atao anatin'izay 2 volana izay betsaka ny zavatra niseho, ny fivoriana, ny remarque, ny avizanana sy ny rehetra. Efa napita tamintsika teo ny fisaorana ny TGC ary ny teny tamiko manokana izy hoe maro ny toerana nandehananay ozy fa hafa mihitsy ny organisation ny Toulouse. Ary te hisaotra ny tsirairay zany anaty komision nahatanteraky ny mission antsika iny zany satria fantatro tsara fa betsaka ny sacrifice natao ary tsy mora nanao zavatra. Ny nangatana tamiko dia anao témoignage par rapport amin'izany hoe inona no zavatra niseho sy ny ainana nandritra n'izay fandraisana ny TGC zay. Misy témoignage personnel ihany dia misy témoignage ho antsika mpiangona zany. Ny zavatra nisy dia zao hoe rehefa niainga ny TGC zany tamin'ny voalohany dia nanome daty izy hoe amin'izao zany niainga dia tsika ny conclure hoe amin'izao zany tsika ny afaka manao fety. Dia raha tadiditsika tsara dia annulé io daty voalohany io satria tsy afaka natao fa tonga maraina ve izy ao Charles de Gaulle dia anenjika aty à Toulouse izy ny hariva dia voaterina janona. Fa ny zavatra misy ao ambadika izay rehetrarehetra izay tsy vita fotsiny hoe annulé fa misy fivoriana be da be mihitsy miaraka amin'ny mifanaraka amin'izay zany. Dia efa natao ny fivoriana dia zavatra nisy dia zao nisy daty mivoaka anaky 3 tao 13 jiona dia ny 30 jiona dia ny 7 volana jolay. Dia rehefa vita izay proposition izay dia napetraka amin'ny tompon'andraikitra tsirairay avy zany hoe ndao ary hitady salle mifanaraka amin'ireo daty ireo. Ka le témoignage dia tsotra
rehefa makany amin'ny mairie ianao makany amin'ny communauté de commune manao intervention any amin'ny toerana samihafa dia mazava ho azy fa ny daty no anontaniana voalohany dia rehefa ataony daty ataony tri dia tsy nisy afa-tsy ny 30 jiona iny zany no nivoaka teo ary za manokana zay le maha-personnel azy za manokana naka 10 jours de congé mba ahafahako tena hoe miala nenina zany hoe mahita salle mba ahafaly atsika menakavy fa ny tenin'Andriamanitra dia tsotra tena tsotra ary nazava ny teniny hoe izy ihany ny tompony teny farany dia inona ny zavatra anseho hitantsika tsara fa nantady salle na tsy niasa herintaona ary angambany efa io ny salle nomeny dia nekena le izy ary mino fa na afapo atsika ihany le izy ka rehefa tao anatin'ireny fotoana ireny dia nisy rendez-vous samihafa izay tiako ho fatatsika zany hoe rehefa mahazo rendez-vous any amin'ny mairie sy ohatrohatr'izany dia azo le rendez-vous efa nisy anankiray mihitsy ohatr'izany amin'ny 1 ny fotoana dia andro azomata amin'izay dia amin'ny 5 izy ny miantso hoe voatery annulena le izy satria no ny antony ohatr'izao zay tsy ho tantaraiko eto fa annulé zany le izy dia tsy azo mihitsy zany le daty raha tsy io 30 jiona io dia izay no nahatonga antsika nanapa-kevitra niaraka ary afaliana ho any no miteny amintsika zany hoe tsy sanatria kory hoe ny tompon'andraikitry ny fiangonana ihany no manapaka na hoe zay loha olona mieritreritra fa mahatapaka fa nentina mbavaka daholo ireny zavatra rehetra eny dia azo lazaina hoe tsika menakavy no niaraka nitady solution mba ahafahantsika manatanteraka ka ny TGC dia tsotra rehefa resaka taminy dia nanazava taminy projet atsika trano fiangonana dia ozy hoe tsy ny ambamba mihitsy izy fa tsy mitovy amin'ny condition zay nataony amin'ny fiangonana hafa no nataony eto amintsika satria zao rehefa naseho azy zany hoe hanao projet na trano fiangonana tsika dia ozy hoe ho avy zay tsy salasala fa zao fotsiny frais anay sy ny déplacement anay mba etoanareo fa zay vola rehetra miditra dia anareo daholo hoentina manatanteraka ny vinatra amin'ny fiangonana dia zay no anisany ngezabe indrindra zany nanosika atsika tena hoe nitady daty sy toerana mba ahafahantsika azo lazaina hoe entre guillemets manararoatra ny fandalovan'ny TGC teto Europe ka zay 2 mois zay be dia be no zavatra anseho ary raha le hira le 471 zay nihiraina tamin'ny voalohany teo ile ina le hira hoe sambatra Jesosy raha miaraka aminao fa ny lalanao dia lafim-pahoriana ho anahy manokana aloha tsy dia tena nety tamiko le hira satria tena mafimafy mihitsy ny miaraka amin'ny tompo rehefa misedra zavatra ohatran'ireny sika satria misy responsabilité be dia be zany tsy maintsy atrehana ka asa fa le témoignage nangatahana tamiko zany dia hoe mahoana ny fomba ny ainanao an'le TGC nandalo teto Toulouse dia hiditra amin'le personnel amin'izay hoe somary mafimafy le izy satria zao TGC zany mission tsy maintsy atao Jesosy no manome azy etsy andaniny koa ny fianakavianao etsy ankilany zany miteny hoe bon TGC eo ihany fa azadino fa sady ataony amin'ny teny frantsay moa vadiko moa tsy dia tena masika mihitsy izy fantatrareo tsara malemilemy fanahy izy fa amiko izy no miteny dia ozy hoe n'oublie pas que tu es parent, tu es papa avant tout, non, tu es mari avant tout, et après tu es père, et c'est après que tu es président et que c'est après qu'il y a TGC. Tanareo fa tsy moramora miaraka amin'Andriamanitra satria ao anatin'izany zavatra midy be dia be zany ianao tsy maintsy mivavaka, tsy maintsy mitarika ary tsy maintsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra. Dia rehefa atao moa ny résumé dia ny afaka nataoko satria tery ihany ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia rehefa mivavaka dia zao no navalin'ny tompo hoe meo aho izy ny nuit anao anankiray alina anankiray zany zaho tsy haiko misafidy an'le alina fa izy ihany misafidy azy teo dia
ny alina talohan'iny TGC iny zany no hitako hoe afaka omena azy dia zay no tiako entina amintsika hoe lay vavaka rehefa tena menan'Andriamanitra zany le manoka tena manao sakrifisy tsika manoka tena ho an'Andriamanitra dia misy valiny ngeza be ihany koa de l'autre côté fa tsy miala maina tsika fa tsy maintsy manome valiny izy mifanaraka amin'izay tsy forcena izy amin'ny valiny fa izy ny manome azy dia natokako zany ho azy lay andro alohan'le TGC zay no mba takatry ny saiko dia manokana mivavaka ho atsika rehetra zay tafavory eto mba ho faly ahita fifaliana ary indrindra mba hitsimoka ny anatintsika ny fikasana fa viana avy amin'Andriamanitra ny trano fiangonana fa tsy viana kenkenony ny olona vitsivitsy fotsiny akory dia zay no tiako zaraina amintsika zany hoe tsara ny fiarahantsika mivavaka tsisy maratsy an'izay mihitsy fa mila sakrifisy koa ny fiainantsika mba ahafahantsika mandroso amin'ny lafiny rehetra dia voninahitra an'Andriamanitra rery ihany. Ie dia mandroso amin'ny fotoana manaraka isika raha fantatsika dia nisy fifaninanana logo natao teto amin'ny fiangonana logo trano fiangonana tamin'ny heritaona toy izao ary efa hitantsika eto amin'ny solaitra ny logo lany tamin'izany nisy groupe anankiroa zany nandray anjara tamin'io ary dia omentsika mari-pakasitrahana izy ireo izay rehetra nandray anjara tao anatin'izany angatahana ny filoha sy ny mpitandrina anolotra ity mari-pakasitrahana ty ho an'ireo tanorantsika ireo dia rehefa voatona ny anaranareo dia mamandroso aty anoloana ny groupe voalohany zany dia nisy any Rakotomalala Daniela, Randrianarson Mirindra, Ravelo John Ziona, Rasafindrazaka Gaël, Rasanajatovo Artina, Ravelo Arson Mihaja. Afaka manatona avy hatrany ianareo zareo zany no nikatroka ilay logo hitantsika izay ampiasaintsika trano fiangonana io. Dia ny groupe faharoa atao hoe groupe i Rasoamanana Hermano anisany andray anjara ihany koa faharoa zany izy teo amin'ny fifaninanana logo. Dia misaotra anareo indrindra tamin'ny fanomezanareo fanoloranareo ny don men'Andriamanitra anareo ho an'ny fiangonana dia mampaherina anareo mandrakariva hijoro mandrakariva ary tena anolo tena mandrakariva ho an'ny tompo satria tena ho voninahiny tokoa izany ho fambandrosoana ny fanjakany dia mbola mitony fiaraha-miasa ary marika kely mihoatra an'io zany dia isy bon restaurant atolotra ao anareo nareo no mifanaraka hoe amin'ny fotoana inona no andehananareo dia aiza no andehananareo dia omenanareo le izy ny tanjona moa zany dia mba tena hoe hiarahanareo mifaly ilay groupe anankiroa ao anatin'le hoe fiaraha-miasa sy fiombonana mandrakariva ary tena hoe miara-mifaly ny zanak'Andriamanitra dia afaka mipetraka ianareo. Araka ny hitantsika moa fatatsika dia efa manatona na efa tonga mihitsy aza ny fotoam-pialan-tsasatra hoy ateo hoe ny fanahy sy ny asan'Andriamanitra tsy misy fialan-tsasatra. Misy tenin'Andriamanitra izay ampaherezana antsika ny amin'ny vinatrano. Hoy ny voalaza amin'ny Deutéronome toko faraka amin'ny 3:20 azafady Deutéronome 31:23 mahereza sy matanjah ombanao aho. Io teny hoe mahereza sy matanjah io dia miverina 12 ao amin'ny Baiboly ary ny 10 amin'ireo dia Andriamanitra no miteny azy ary zao ny tohiny
mahereza sy matanja ombanao aho iza moa ny lazany an'izany mosesy sy josoa ary dia hitatsika ny vokany fa tena nitahin'Andriamanitra ary tonga tokoa tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely. Fa ao amin'ny bokin'ny mpanjaka kosa i Davida no miteny an'io indroa metaona mahereza sy matanja ianao fa ombanao Jehova. Miteny amin'ny Solomona izy izay anangana ny tempolin'Andriamanitra. Ary zany no ampitaina amintsika mahereza sy matanja mombanao ny tompo. Zany teny zany dia miantefa amin'ny olon'Andriamanitra. Ny tsy olon'Andriamanitra tsy mahay mihaino an'izany ary ny tsy olon'Andriamanitra tsy mahay mamaly an'izany. Fa ny olon'Andriamanitra kosa mahay mandray zany, mandray sy mino zany. Fa Andriamanitra no mampahery antsika, Andriamanitra no mampatanjaka atsika ary mahatonga atsika afaka anao asa lehibe. Ahoana ny anambaran'ny Paoly azy? Fa io Andriamanitra io mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, mihoatra lavitra noho izay eritreretintsika na angatantsika araka ny hery izay miasa atao amintsika. Zava-dehibe nge maheno an'izany e. Hoe Andriamanitra io mahay manao mihoatra noho izay eritreretintsika, findraindray tsika lany andro miadevitra. Mihoatra noho izany nge ny Andriamanitra atao e. Indraindray tsika lany andro mangataka, ilaina ny mangataka, saingy Andriamanitra mahay manao mihoatra lavitra noho izany. Ary zao miteniny amin'ny mpino azy amin'ny olony, izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ahoana ny toyny, ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho makany amin'ny ray. Hozy ny sasany goavana be ty projet ty, ny tenin'Andriamanitra nge ka manome an'izany e. Raha kely ny tiatsika atao ampiatra, aza mihetsika akory. Fa zay mamafy be nojinjany. Izay mino anao asa lehibe noho Kristy azy izy. Satria Andriamanitra mitarika atsika nanome ny baiko antsika, mahay manao mihoatra noho izay eritreretintsika, mihoatra lavitra noho izay haintsika angatahana. Dia zay no ampaherezana atsika. Fa treto dia eo amin'ny 130,000 euro eo no tratra raha tambatra ny fanomezana azo hatramin'izao sy ireo tonom-bola efa nometsika. Mbola misy 170,000 euro zany. Dia osika hoay, firy volana sisa za mivetratra. Zao ny fanontaniana mipetraka ao amintsika ny tompo satsia. Lay Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra ve no miasa ao amintsika, sa lay Andriamanitra azo atao amin'ny kontikonty? Lay Andriamanitra feran'ny fisainantsika, lay Andriamanitra fefen'ny fahaizantsika mangataka. Move zany. Zao ny teniny amintsika androany, mahereza sy mahatanja ombanao aho. Tenin'Andriamanitra ane zany e, mety efa amin'ny olony, ary ny olony marina mahay mamaly zany antso zany. Dia ombantsika rehetra ny tompo. Amen. Tonga amin'ny fotoanany rakitra isika zao ry havana. Ny hira dia milaza hoe aina ny fetra ry Jesosy tompo, zany no entin'ity zanakao vonina hanompo sy vonina hanaraka anao. Engane ka ny fanahy masina hametraka atsika ao anatin'izany fanahy zany tokoa, tsy amin'ny rakitra zay ataontsika ihany, fa mifandora-tenatsika natateraka ny asan'ny tompo napetrany ho an'ny FP Matolozy. Atao ny hira mariana fa misy ny panier connecté ho an'izay tsy niomana mitondra espèce. Misy anakiroa izy ireo ilahatra roa dia manatona avy hatransika. Ataontsika ny hira 5 sy 6 zany. Rehefa vita ny rakitra dia mijanona ny hira.
mbola hiara ivavaka isika. Dia raha sy laza mandrakariva no tolotra ianao ry Tompo Andriamanitra io, satria tena mendrika izany ianao. Mendrika izany ianao satria nisandratra teto tokoa ny voninahitra ao, ary ny asanao dia mahagaga amin'ny fiainan'ny fiangonanao, mahagaga amin'ny fiainan'ny tsirairay avy amin'ity fiangonana ity, amin'ny isa-tokantrano. Dia isaorana ianao avokoa izay rehetra natolotra ao ny tsirairay avy. Isaorana ianao ny fotoana izay natrehanay, natrehan'ny fiangonanao tamin'ny herinandro iny dia ny hetsika TGC izany, ho fanohanana ny trano fiangonana. Tsisy miafina aminao ny etaetaponay, tsisy miafina aminao ny fanirinay mamaly ny antsonao anao izany trano izany. Dia apetraka ifeno am-pelatananao ny fanatotosana izany, ary mba tena izay tsirairay avy tokoa no voatsangana voalohany indrindra ao anatin'izany. Ny fonay tsirairay avy no tena hitsangana ao aminao, ary tena handrainao tanteraka. Dia ny asa rehetra izay mbola ho tanterahana dia anao no ametrahana izany, mba tena ho tanteraka tokoa araka ny sitraponao. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny ty fotoana ity izay nahafahanay nandray ny teninao. Misaotra anao ny amin'izay rehetra fitahiana omenao ny anjara ho an'ny tsirairay avy. Ataovy mahay misaotra anao tokoa izay tsirairay avy ao anatin'ireny. Ary apetraka eo aminao ihany koa ireo izay ao anatin'ny fahasahiranana. Maro samihafa, tsy tambo isaina, fahasahiranana ara-bola, ara-taratasy, ara-pifandraisana, amin'ny fiarahamonina, any amin'ny fiasana. Ianao mahita ny tsirairay avy Andriamanitra, ary tompo be famindram-po ianao. Ianao anie no hanome izay ao anatin'ny olana ny vahaolana rehetra, handray an-tanana izany, ary tena hanome azy ireo izay rehetra ilainy ao anatin'izany. Apetraka aminao ihany koa ireo marary, na any amin'ny hopitaly na any amin'ny tokantrano, mba hazo fanasitranana avy aminao ny izy ireo Jesosy. Ianao lefa nitondra ny aretinay teo amin'ny hazo fijaliana no angatahanay hanasitrana tanteraka tokoa ireny olona ireny. Apetraka aminao ihany koa ireo izay azo pahoriana, mba ianao no ho fanantenany, satria ao aminao ihany no misy ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty. Misaotra anao koa izany mbola hanomezanao anay mpitandrina miahy ity fiangonana ity, miahy ny anara-panahinay. Apetraka aminao ny fahasalamany, apetraka aminao ny fiainana manontolo, ny fiainanisy mianakavy, ny vady aman-janany, mba tena ho tantaninao tokoa araka ny alehibe amin'ny famindram-ponao. Dia izay rehetra mbola ho sahaza azy ireo dia tena antenainay fa omenao malalaka azy ireo tokoa. Ary izay fiangonana kosa dia ataovy mahay mankasitraka amin'ny lalan'ny zavatra maro samihafa izay azonay atao hanampiana ny mpitandrina. Dia apetraka aminao ihany koa ny fianarany inomena izay manao stage amin'izao fotoana izao. Ianao no ametrahanay ny toy ny fianarany, ianao no ametrahanay ny fikasana tsara izay efa ao anatiny, satria mino tokoa izay ary resy lahatra izay fa ianao no efa niantso anazy ho mpitandrina, ary mba tena ho tanteraka tokoa ny izany ary ho tody hatramin'ny farany. Maro ny zavatra tianay hoentina aminao Jesosy, fa nefa ianao mahafantatra izay mahasoanay tsirairay avy. Dia tanterao araka ny alehibe amin'ny famindram-ponao ny etaeta izay mipololotra ny anatinay tsirairay avy ihany. Ary asandratray amin'ny anaranao izany mivavaka izany. Amen. Araka ny voalaza teo am-piandohana dia nanomboka omaly ny fialan-tsasatra. Raha ny marina ho an'ny mpianatra moa izany, fa ho an'ny be dehibe koa izany. Ho antsika izay mbola mitoetra eto Tolozy dia misy foana amin'ny fitaovam-pivavahana isan'alahady. Adiny ray sy fefany rabe indrindra aza adiny ny fiaraha-miangona ry havana, fa tsy miala sasatra ny fanahy, ary ny tompo vonona iao amin'ny vahoaka ny foana na manahoana na manahoana. Fa hany koa sika any ampiala-tsasatra any amin'ny fanaovana vakansy any, jereo ihany sao mba misy ny azahoantsika miara-mivavaka amin'ny mpino, fa aza somena ny fiaraha-mivavaka amin'ny mino. Izay no afatra ao antsika, ary dia zany no ambarany hira eto am-pamaranana ny fotoana. Ampatsiarovana fa amin'ny 10 isaky ny alahady ny fitaom-pivavahana, amin'ny 10 raha maraina
ary mifarana amin'ny 2 na amin'ny 2 sy fefany zany raha be indrindra raha mbola misy teo an'ny Narbonne aza mbola ampy ny fotoana ka ataontsika mpitsanganana ny 9 sy 2 ny amin'ny hira 750 sy 700 ny 9 sy 2 mialoha ny 4 sy ny tsodrano ny 9 7 sy 4 aorinan'ny 4 sy ny tsodrano Fonao manontolo fa aza metehitra amin'ny fakingan-tsainao maneke azy amin'izay rehetra lenao fa atorony ianao ny lalana tokony izoranao dia tanteraka amintsika rehetra ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo hitahy anareo ny Tompo ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hiantra anareo anandratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hanome anareo fiadanana Amen. Din fatel sy 4. Tiako niaraka mina Yeah.
misaotratsika rehetra naharitra be dehibe ny fanotona ny fotoanantsika androany fa ny faharetantsika dia sady fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ny fampaherezana ho an'izao fiombonana izao. Ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny Tompo.